andriamanitra raha mbola tsy mino ianao a dia andao jerentsika reto verset reto tena juste mamaky fotsiny tsika tsisy fanazavana fa mamaky fotsiny tsika reto miteny hoe olom-boafidy reto hoe raha tsy mifidy andriamanitra dia iza zany reto olom-boafidy reto. Andiny voalohany Matthieu 5:20 andiny 2:20 sy 4:20 misy azy zany 22 sy 24 fa vakiako 22 à 25 izy. Ary raha tsy afoeziny zany andro zany dia tsy misy nofo voavonjy fa noho ny olom-boafidy dia afoeziny zany andro zany. Ka raha misy miteny aminareo hoe indro aty Kristina indro ary izy aza mino ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana razony atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Indro efa voalazako taminareo raha teo zany. Roa zay. Timoty 2:2-4 tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy amin'ny taranaky Davida araka ny filazantsara toriko izay retako fahoriana hatramin'ny fifatorana aza toy ny mpanao ratsy nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany ny aretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy mba azahoany reny olom-boafidy reny koa fa monjena dia ilay eo amin'ny Kristy Jesosy mba mivoninahitra mandrakizay. Zany hoe misy olom-boafidy zany a tsy fantatry Paoly hoe izy ireo fa zay ny antony hitoriany filazantsara mba azahoany reny olom-boafidy reny mba inony reny dia rehefa mino reny dia voavonjy. Ay Romanina 4:7 tia tsika eny ety e ary na le olona tsy tia an'le fifidianana raha tia be an'ity Romanina 4:7 iza ny ampangany ala raha olom-boafidin'Andriamanitra ianao iza ny ampanganao Andriamanitra manamarina azy. Iza ny manameloka Kristy Jesosy efa maty eny mihoatra noho izany raha nitsangana tamin'ny maty koa izy ka mitoetra kavanan'Andriamanitra ary mifonao atsika. Kolosianina 3:12 ka mitafifa mindra-posy fiatrana famorapana fanetretena fahalemem-pana faharipo araka ny maha olom-boafidin'Andriamanitra izay sady masina no malala. Titos raha mandray zany nareo dia ty fotsiny raisinareo fa alefatsika izy fa sao dia taraiky be tsika. Titos 1:1 Paoly mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin' Jesosy Kristy mba ampandroso ny finoany olom-boafidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina izay mifanaraka amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ampandroso ny finoan'ny olom-boafidy zay no apôstôly any Paoly. Petera 1:1 sy 2 Petera apôstôlin' Jesosy Kristy mamanga ny mpivahiny monina any Pelezana, any Ponto misy, any Galatia misy, any Kapadokia misy, any Azia misy, any Bitinia misy dia olom-boafidy araka ny fahalalana mialoha izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasina amin'ny fanahy amin'ny fankatoavana sy ny famafazana ny rano Jesosy Kristy ampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Zay ny olom-boafidy, zay misy teny hoe olom-boafidy aty amin'ny testamenta vaovao.